Roa andro no nanatanterahana ny salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi. Izao no natao dia mba hanampiana ireo tanora amin'ny sehatry ny asa sy ny fandraharana. Nandritra ny hetsika dia anisan'ny trano eva miarahana tamin'ireo orinasa maro, teo ihany koa ny tolotrasa ho an'ireo tanora nataon'ny fandraharahana ivon'ny orinasa ary ny fampiofanana azy ireo amin'ny lafin'ny fandraharahana mba hanamafisana ny fahalalana ananany. Maro ireo tanora no tonga nitsidika ny trano eva ka anisan'ny maro tamin'izy ireo ny liana tamin'ny tolotrasa izay nataon'ireo orinasa nandritra ny hetsika. Ny zavatra hita zany amin'ny anankerinao voalohany indrindra angamba ny resaka trano eva, misy 3 trano eva ato faharoa misy resaka conférence isan-karazany programme moa efa navoakana ihany amin'ny gazety sy any amin'ny page Facebook na ihany dia ny resaka formation koa fahatelo, dia ny fahaefatra angamba resaka concours na idée de projet. Zay zavatra zay zany ao koa dia misy fitoerana roa ato ny ray voalohany moa natao atao fanaovana internet fotsiny ery amin'ny stand amin'ny sisiny ery miaraka amin'ny Orange, dia misy an'ilay test de personnalité miaraka amin'ny central test. Zay zany dia anjaran'ny olona tsirairay zany no mijery hoe inona ny zavatra mety tandrify azy sy m'intéressé azy ao anatin'izay rehetra zay. Iray ampahefan'ny tanora dia manodidina 10 taona ka hatramin'ny 20 taona ary mitady asa ny ankamaroan'izy ireo, hoy ny nambarany Andriamatoa Prosper Tsialonina, mpikarakara ny hetsika. Izany indrindra nanosika azy ireo hikarakara hetsika toy izao mba hanampiana ireo tanora indrindra amin'ny lafin'ny fandraharahana. Vitsy ny orinasa eto amintsika ka tsy maharaka ny fitombom-ponina ho hatrany nambarany. Izany no ilaina amin'ny fananganana orinasa ho an'ny tena na ihany koa ho an'ireo mpandraharaha ny mamorona asa ho an'ny hafa.